manaraka indray isika tao anatin'ity fandaharana vokarin'ny CENI ity miarabantsika olom-pirenena tsy ankanavaka tao anatin'ray volana izao dia nametraka sehatra ray azahoan'ny mpisehatra mivantana amin'ny fifidianana amin'ny fanakalo-hevitra ny CENI tafiditra ao anatin'izany ny fiarahamonina politika ny fiarahamonim-pirenena ireo rafim-panjakana samihafa ny hanao manjery ary ny fiarahamonina diplomatika eto Madagasikara manasanao ary anjo ny fandaharana hatramin'ny farany. Raha-pifidianana amin'ny affaire d'État raha-panjakana azy dia tsy ho vitan'ny CENI samirery zany hoe tsy afaky ny iambo zany ny CENI fa atateraka samirery izany raha-pifidianana zany. Misy ireo le sokajin'olona na sehatra zay miombona antoka amin'ny fikarakarana ny fifidianana toy ny mpanao politika zany zay ifaninana rehefa tonga ny fifidianana. Eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena manana andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena, ny mpanao gazety amin'ny fivoizana ny vaovao samihafa zany hoe ampitohy ny olom-pirenena mifidy sy ny rafitra mpikarakara ny fifidianana. Eo ihany koa ohatra ny mpiombona antoka ara-teknika sy ara-bola zay anao tantsoroka ny CENI eo amin'izany fikarakarana ny fifidianana zany ary ny tompon'andraikitra samihafa any anivon'ny foiben-draha raha-panjakana. Dia isindray zany sehatra anankiray mivelatra zay iarahana amin'ireo le ankolafy samihafa voatanisa teo aloha teo ireo. Zany hoe isy zany ny fionana ara-potoana tsy verana ihany koa nefa ny medisiny ny fionana amin'ny fotoana izay ilana azy arakaraka ny zava-misy. Ny tena hodiniana zany ao anatin'io cadre de concertation io voalohany indrindra dia ampahafantarana ny rehetra ny zava-misy zany hoe ampitovizina zany ny lenta eo amin'ny fahafantarana hoe mbia isika amin'izao fotoana izao amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Amin'ny faharoa kosa zay tanjona anankiray goavana be ihany koa dia ahafahana mifanakalo hevitra zany hoe mandray no mety ho fanamariana na mety ho tolo-kevitra hanatsarana ny fitantanana ny raha-pifidianana. Araka izany fanazavan'ny izany dia nametraka sehatra ofisialy iray ny CENI hifampidinihan'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Ho an'ireo mpanara-mason'ny fifidianana tena ilaina ny fanomanana ireo pitsopitsony kely indrindra dia izao hatramin'ny andro ny fandatsaham-bato. Isan'ireo mari-pandrefesana ny fahombiazan'ny fikarakarana ny fifidianana ary andrasan'izy ireo ny fiakaran'ny tapavitriana. Iandrandran'izy ireo ihany koa ny fifanoloran-tanan'ny mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana iarahana tratra ny vinan'ny CENI dia ny fametrahana fandraharaha-pifidianana mahomby sy ekeny rehetra. Ny drafitrasa narosoiny dia manomevana an'ireo mpisehatra rehetrarehetra zany hoe mila mandray ny andraikitra tandrify sy feno isanambara-tongany amin'iny fifidianana zany hoe ireo mpisehatra rehetra zany dia tokony handray anjara feno sy mavitrika ao anatiny isan'izany ny mpanao gazety, isan'izany ireo mpikirakira fifidianana, isan'izany ny any amin'ny fokotany ary isan'izany ihany koa ny any amin'ny atitany satria misy fiaraha-miasa ao amin'ny fandrafetana ny lisym-pifidianana. Ka iny drafitrasa iny zany dia fanomezana andraikitra ny tsirairay mpisehatra rehetrarehetra alavorany amin'ny fifidianana. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny drafitrasan'ny CENI hatrany amin'ny taona 2024 ity ny fametrahana io sehatra fikaonan-doha io. Efa andalana amin'izao fotoana izao ny fametrahana ofisialy izany. Mbola maro no azontsika resahana mikasika ity seha-piaraha-miasa eo amin'ny CENI sy ny mpisehatra amin'ny fifidianana ity idirantsika lalindalina izany ao aoriana kely ao. Ny androana aloha no faranantsika hatreo manome fotoananao ary amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.